teto efa misy ny tongozotra ny fanavozana dia ny voalohany indrindra aloha isika malagasy no namolavola azy. Ny ministera-panjakana manokana, ny ministera-panjakana misana ny fanavozana no mamolavola an'izany tongozotra ny fanavozana izany. Miara-miasa akaiky ary satria ny ministera-panjakana ao anatin'ny fiadidinany ny fanavozana ny repoblika dia ny fanavozana ny fiadidinany fanavozana ny repoblika zany no voalohany mitarika an'izany fanavozana zany. Izay zany etonivon'ny ministera-panjakana dia manamolavola zany tongozotra zany. Izany tongozotra zany tongozotra voavolavola zany tsy tonga dia miaritra vetrany fa tsy maintsy ampandalovina ary tsy maintsy entina eo anivony atao hoe comité de pilotage. Inona le comité de pilotage io? Io comité de pilotage io dia rafitra anankiray izay natsangany ny filohan'ny fanavozan'ny repoblika eo anivony fiadidinan'ny fanavozan'ny repoblika. Ao anatin'izany comité de pilotage zany ahitana ny filohan'ny fanavozana ny repoblika, ahitana ny premier ministre, ahitana ny ministera-panjakana misahana fanavozana, ahitana ny ministeran'ny économie sy fitantanam-bola, ahitana ny ministeran'ny habitatany sy fizaram-pahefana, ahitana ny FFKM ihany koa. Zay zany ao anatin'ny comité de pilotage aloha hatreto. Kanefa ihany koa misy atao hoe conseil consultatif zay natsangana ihany koa eo anivony fiadidinan'ny fanavozana ny repoblika. Dia maha conseil consultatif anazay dia amin'ny fiadidinan'ny fanavozana ny repoblika ny manendry zay olona ao anatin'izany conseil consultatif zay dia miara-miasa, miara-misala ao anatin'izay ihany koa ny ministera-panjakana samy fanavozana. Ny comité de pilotage ny apetraka atao ivalide, natao anamarina sy ina moa zany le fomba zay validation, manao ny validation ny tongozotra anao an'izay fanekena angamba ny fanekena misaotra antsika rehetra ny fankatoavana ao anatin'ny comité de pilotage zany no andrasana ny fankatoavana ny tongozotra zay natao zany. Dia ao anatin'izay tanteraka tsika amin'izao fotoana zao araka ny teny taon'ny ministera-panjakana no namolavola ny arahana ny asa tamin'ireo ekipa rehetra ao amin'ny conseil consultatif ao anatin'ny comité de pilotage ny ekipa teknika ny any fiadidinan'ny fanavozana repoblika dia miaraka amin'ireo ekipa izay voalaza ao anatin'ny comité de pilotage rehetra. Dia ao anatin'izay aferika etoana ihany raha malagasy tifikan'nyfianan-tom-pirenena ty. Ny antony dia zao be dia be ny resaka mandeha hoe misy ny feuille de route satria le tongozotra io le razantsika feuille de route. Eto zany dia tehisitina asaintsika rehetrarehetra efa vita ny feuille de route. Mbola tsy azoko zaraina aminareo satria anjara ny filohan'ny fanavozana ny fiadidinan'ny fanavozana repoblika no anambara amintsika hoe inona no ao anatin'ny fi. Izy no apetraka amin'ny toerana izay misy azy anatanteraka an'izay fampahafantarana sy ilaza mombamomba n'ity feuille de route ity. Ary efa nolazainy tamin'ny tian'izay nataony any Frantsa io dia rehefa tavaverana izy dia anaozy finiany ity feuille de route. Zay zany aloha zavatra fantatra. Ny zavatra vita ny ministera-panjakana kosa satria zany document anankiray zay entina anamarinana ny zavatra rehetra zay natao tao anatin'izay fotoana zay sy mbola fatao processus stratégique et opérationnel pour la refondation nationale. Atao anatin'ity ao anatin'ity ny tetiandro rehetra zay ladiavitsika miandry le ny fanekena na ny validation ny comité de pilotage zay volondray rehefa tonga ny filoha dia ao anatin'izay no anapahana hoe eketo amin'izay ary
fanazanazana efa be dia be ny zavatra vita sy efa notanterahany ministera-panjakana satria zavatra tsy maintsy ho atao ireo zavatra tsy maintsy tanterahany ireo dia efa nambaranay sy nyzarainay taminareo. Misy maro be ny zavatra voalaza ao anatin'izy ity fa amin'ny ankapobeny dia manamafy voalaza hoe ity taona 2024 ity dia taona ny fiainantom-pirenena. Efa lasa zay volana anankiroa voalohany dia rehefa jerena ny asa taony ny ministera-panjakana dia azonay lazaina fa manaraka ny tetiandro izay norafetiny ity izahay. Asa tsy maintsy atao ary tsy maintsy tanterahana dia sady mandeha ny asa tsy afaka miandry ny tetiandro mandeha satria mandeha ihany koa ny 4 volana zay nolazaina tao anatin'ny programme général de l'État, politique générale de l'État sy tao anatin'ny programme de mise en œuvre la politique générale de l'État. Natao ny fanaraka amin'izay 4 volana zay ny zavatra nataony ny asa natao sy atao ary ataon'ny ministera-panjakana dia zay zany tsara ampahafantarina antsika nareo mpanao gazety. Rehefa tonga izay fotoana hoe valide daholo ny zavatra rehetrarehetra dika an'izany zany hoe mety misy fikitihana kely, mety tonga dia hitirana manontolo na mety misy zavatra miova kely ao anatiny io fa amin'ny ankapobeny dia ny asa rehetra izay ilaina mandrindra zay anaovana fiainantom-pirenena zay dia ao anatiny io. Fa ankoatra ny fiainantom-pirenena dia misy asa hafa ihany koa le ataon'ny ministera-panjakana le pacte moral national dia anisany asa izabe ihany koa miaraka ao anatin'ity processus stratégique et opérationnel pour la refondation de la République io zany. Io pacte national pacte moral national io hoentina any anivon'ny andro-panjakana rehetra ministera satria ministera isan-tsokajiny isan-tsehatra mba ahafahana manavaoa sy anavaozana ny zavatra tokony havaozana eny anivon'ireny andro-panjakana reny. Dia efa teny voalaza teny ambony teny io zany hoe fanomezana lanja sy ny fanajana ny kolotsaina isam-paritra. Zay no antony hoe tsy maintsy mijery izahay ny olona rehetra izay hitarika na andray anjara satria mitoerana zay misy tsy maintsy mijery hoe iza ny olona tsy maintsy horaisina ao anatin'izay. Ao ny mpitondra ara-drazana, ao ny mpitondra fivavahana afa-finoana akoatra ny FFKM, ao ny fikambanana maro samihafa. Zany rehetrarehetra zany dia nangalana ny tsokevitra rehetrarehetra ahafahana amaritra tsara ny zavatra zay ho atao aoriana. Tao anatin'izay fabolana zay natao zay koa dia nisy ihany koa ny fiarahamidinika tamin'ireo firaisamonim-pirenena ahafahana mametraka ny fomba rehetra hitondrana ny fikoanan-doha. Izany hoe ministera-panjakana zany dia tsy hoe izy rery no manao an'izay tiany atao eto fa efa nanomboka tapy ihany koa ny fomba fiarah-miasa satria concertation fikoanan-doha atao dia fikoanan-doha ihany koa nahafahana mifampiresaka tamin'ireo firaisamonim-pirenena izay mbola mitoetra amintsika miteny zao nahafahany nampitombo ntraikefa sy fanamboarana ny zavatra rehetra izay tokony atao sy tanterahana mandritra ny fikoanan-doha izay rehefa tena manomboka mihitsy zay. Raha ny atreto zany dia nisy tany amin'ny 20 tany ny fikambanana nandray anjara fiarahamonim-pirenena miaraka nandray anjara miarany asa miarany sala tamin'ny ministera-panjakana. Anisan'ny sogavina tao anatin'izany ihany koa ny fomba ialana amin'ny zoga amin'ny fanjanahantany. Io zany dia miverimberina foana ary tsy maintsy apetraka tsika izay hoe isika ny tena isika mitaky an'izany hoe malagasy Madagasikara any malagasy zany dia nampidirina ary tena noraisina tokoa zany satria izay no mahasarotina antsika malagasy hatramin'izay ka hatramin'izao ary veriko fa tombontsoa be ho antsika zany amerenana indray an'izany resaka fialana ny zoga amin'ny fanjanahantany zany. Tao ihany koa ny fomba hampiarana ny lalàna fa tsy hoe an-tsoratra fotsiny ihany. Io zany dia mandeha foana hoe ny lalàna nisy amin'ny ankapobeny lalàna tsara fa ny fampiarana anazy ratsy. Anisan'ny resahana zany tao anatin'ireny fotoana anaovanay fikoanan-doha zava-manano zay dia tao ihany koa zany moa hoe ny fomba natanterahana ireo fangatahana eny anivon'ny fokotany. Ny any fokotany no tena ifampirenentsika hoe any ny fotony famezana vahana sy asina fokon'olona ka raha ireo ny tsenoana ireo no tsoarahana zay mba hieritrerina
sy izay tena iveriny fa hipakany aminy dia tsisy dikany nanaovantsika an'izao fikaonandoha zao. Dia izay no tenenetsika foana hoe fikaonandoha mialany fotony fanomezana vahana ny fokon'olona hitondra ny anjara birikiny ao anivin'izany fanavozana ny repoblika zany, fanavozana ny repoblika zany. Tao anatin'izay fampilona zay ihany koa dia nisy ny fiarana-dinika niaraka tamin'ireo tanora indrindrandrindra fa ireo GNZ zany. Nisoratana tamin'izany ireo fanontaniana izay ho apetraka eny anivon'ny fokontany. Izy zareo zany dia efa anisan'ny santatra an'izany sahady ary manamafy ny zavatra eritreretina ny efa ministera-panjakana hoe tsy maintsy omena sehatra ohatran'ny fokon'olona ireo tanora, ireo GNZ, kanefa ny GNZ moa zany matetika dia tsy tonga any fotony rehetrarehetra any. Misy tanora any ny filana sy fitakiny ny GNZ aty andrenivohitra tsy fitakina sy filan'ny tanora any amin'ireny toerana ny ambanivohitra reny. Tsy maintsy jerena daholo zany ary tsy maintsy samymena ny sehatra daholo rehefa mety tanora anatin'izao. Tafiditra tao anatin'ny zavatra natao nandritra ny fabolana ihany koa ny fiarana-dinika momba ny fikaonandoha ho an'ny tanora. Ankoatran'le fiarana-dinika amin'ireo tanora GNZ zany dia misy koa ny atao hoe fikaonandoha amin'ny tanora fotsiny izao. Misy tsy ao anatin'ny GNZ dia ireo moa zany ny rana ny asa ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ary resahana ao anatin'izany mbola mitohy le izy amin'ny herinandro iny misy fotoana izay iarahan'ny ministera-panjakana sy ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena anao an'izay dinika fikaonandoha izay ho an'ny tanora, ho an'ny jeunesse moa zany ny tena resahantsika eto hoe fikaonandoha hitondra ahafahana hitondra ny fikaonandoha izay tanterahana tsoela. Fanomanana izay fikaonandoha tanora zay zany ary nisy ny application teknika izay nataon'ny ministera anankiroa zany ministera-panjakana sy ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ny tantsoka fanandray anjara-mavitrika ny ekipa rehetra, ny ekipa teknika taton'ity ministera-panjakana ity. Zavatra goavana be zany zavatra zany satria ireo tanora ireo dia sady manana hevitra, manana ny etaeta ireny atao amin'ny fikaonandoha reny ny fikaonandoha ataontsika io moa zany hoe assise militaire ohatra na assise ny fikaonandoha ny gendarmerie na ny fikaonandoha nataon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola samy nanao daholo zany reny zany le resahantsika hoe sectorielle concertation sectorielle ary nampirisina tokoa zareo anao an'izay aloha mialohany tena anaovana an'ilay fikaonandoha satria fikaonandoha resapirenena eny anivon'ny fikaonandoha isaparitra concertation nationale régionale no miditra an-tseratra daholo ny rehetra zay efa nanao an'ilay concertation sectorielle reny sy multi sectorielle misy nefa manao misy mivoanao mierinandro ino ohatrany hoe ministeran'ny tontolo iainana zao dia anao amin'ny herinandro iny dia mitantsolika ary manolotanana sy manome tanana ny ministera-panjakana ahafahana manatanteraka an'ireny fikaonandoha isaky ny sehatra ireny. Tao anatin'ny izay ihany koa izay asa vita tao anatin'ny efa-bolana zay tao ny fikara-miasa amin'ireo mpiara-miombonanoka rehetra. Io zany dia sady mila zavaina no mametraka amintsika hoe pahay ireo experts nationaux ireo dia anisan'ny omena vahana ao anatin'izay. Miaraka amin'ireo mpiara-miombonanoka isika zany anisan'ny anotanantsika ao anivon'ny ao anatin'izany ny firenena ao anatin'ny firenena mikavana moa zany système des Nations Unies. Miara-miasa akaiky amin'ny ministera-panjakana zareo, miara-miasa akaiky na ministera izay manao an'ireny fikaonandoha isa-tsehatra ireny indrindrandrindra moa zany ministeran'ny tanora teo foana ny système des Nations Unies manana ny traikefa manana ny expertise-ny zareo dia ireny hoentitsika ihany koa manatsara ny zavatra zay atao. Efa nanao ny fahavonona ihany koa zareo anohana ara teknika indrindra moa zany fa anisan'izany ihany koa ireo mpiara-miombonanoka ankoatran'ny système des Nations Unies dia io ihany koa ny firenena maro samihafa, ireo fikambanana maro samihafa
ao ny firenena sinoa, ao ny fikambanana ohatran'ny ESA, ao ny ao anatin'ny système des Nations Unies, ao ny UNICEF sy ny FINUAP sy ny sisa rehetra maro be izay efa amin'ny système des Nations Unies, ao ny firenena Allemagne, ao ny Afrika Atsimo, ny Turquie, be dia be zany no hanampintsika ao anatin'izany rehefa misy ny manampy ao anatin'izay manatsara trano zany satria mila fahampafantarina ny olona ny zavatra ataon'ny ministera-panjakana. Izahay tsy be safary loatra fa tena miasa ary miasa trano dia any amin'ny lafiny serasera no amafisina trano zany. Efa misy ny hitantsika hoe misy ny telo minitra ny fanavozana izay efa mandeha amin'ny TVA sy ny RNM, ary ihany koa zany ireo orinasa, ireo radio lokala, ireo hainao manjery hafa ihany koa ankoatra TVA sy ny RNM moa zany efa miara-miasa amin'ny ministera-panjakana manaparitaka hoe inona moa tena ampiasainy ty ministera-panjakana ty, inona ny asa ataony, inona no mbola ho ataony, fa fiara-mientantsika rehetra izy ty satria tsy vitan'ny ministera-panjakana rehetra, tsy vitan'ny fanjakana rehetra, isika rehetra no miara-mientana. Ny antony dia zao fikoanan-dom-pirenena dia natao an'ny rehetra ary fikoanan-dom-pirenena natao andraisany anjara rehetra anjara. Fandraisana anjara ny serasera zany dia ny manaparitaka ny zavatra efa natao, ny zavatra natao sy ny zavatra mbola ho atao. Ary ny tena moa zany matsiary tena foana dia matsiary fa misy tanan'Andriamanitra ao izay nitantana dia tsy misy hoe inconsciente hoe tsy natsiary tena na tsy fahatsiarovatsaina fa dia niezaka foana araky n'izay azo natao nanome tomarika sy fanome vaovao tamin'ny mpiara-miasa izay nanao ny asa nandritra izay fotoana izay. Androany anao nitatitra sady fisaorana antsika rehetra nanao tatitra hoe inona moa zany ny antony zao fiorantsika zao dia isaorana narehetra mpankazety zay tonga hita. Ny asa ho ia dia nitovy foana ary ny zavatra rehetra zay atao eto amin'ity fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao dia ho an'ny firenena anao fanavozana ny repoblika, hitondra zany fanavozana zany, ary ny fanavozana zay atao dia tsy maintsy mandalo amin'ny atao hoe fikoanan-dom-pirenena na dinika nasionaly na inona zay fomba hitenenana anazy eo, fa tsy maintsy manao an'izay isika rehetra mba ho tohatongava ny any amin'izay fanavozana. Ary ny fanavozana zay tadiavina voalohany aloha zany dia fanavozana ny lalàna fototra aloha, sy lalàna fototra zay fantasika fa tsy maintsy atao mba ahafahantsika mandeha any amin'ny repoblika fahadimy dia lalàna fototra dia ny constitution lalam-pandrenana zay. Ny miaraka amin'izay dia ireo rafitra ao anaty lalam-pandrenana, fa ny lalàna ihany koa zay entina mandrafitra sy manamboatra amanoany manavao an'izany androm-panjakana. Fa ireo lalàna anisan'ny lalàna tsy maintsy mpitena ny lalàna ny fifidianana sy ny sisa rehetrarehetra. Inona ny antony ionantsika androany izy ty efa prévu atao foana na nisy ny lozam-pifamoivoizana na tsy misy moa zany. Fotoana efa ao anatin'ny chronograma tety andro ny ministera-panjakana izy ty dia tanteraka somatsara moa zany androany nomena zay fotoana zay tsika androany. Efa bolana zay no nisiny gouvernement ny fitondram-panjakana. Ny ministera-panjakana manokana zany tamin'ny 28 octobre no voatendry ny ministra dia novembre, décembre, janvier, février. Efa bolana zay no niasa teto ny ministera-panjakana. Ny asa vita nandritra zay efa bolana zay zany dia manaraka ny tety andro izay nivolavolainy ny ministera-panjakana. Ny tety andro efa nizarazaraina amin'ny ankapobeny tamintsika tamin'ny farany teo, fa androany moa zany iverenantsika tsara ilay izy satria zay no azahoany rehetra anazy manomboka izao, satria anomboka matetetika izahay no anao an'le fizarana aminareo ny zavatra rehetra atao, ny zavatra efa natao, zavatra atao sy ny mbola atao manaraka izay tety andro izay efa napetraka zany eto aniva ministera-panjakana. Ireo no andraikitra nataontsika hoe mission izay ataon'ity ministera-panjakana ty. Ny efa vita aloha zany tao anatin'izay tety andro efa natao zay dia le fitetezana ny faritra folo
izay nanatanterahana ireny dinika zavaranandro reny a, ary nisy tomana lesona, nisy tomana tsaikefa, nisy tomana loha hevitra ihany koa ireny faritra anankifolo nanaovana dinika zavaranandro reny. Ny nanaovana an'izay tamin'izany fotoana nanaovana ny dinika zavaranandro zany a dia ny antony dia nangalana hevitra fakakevitra iny fotony, izany hoe miainga tany Fokontany commune ary niakatra tany amin'ny faritra no hitondrana izany fikonan-dozana. Efa nahita zany izahay hoe ahoana ny fomba hitondrana nyity fikonan-dom-pirenena mahaleo-tena. Androany zany dia hanampy an'ilay teny hoe mahaleo-tena, concertation nationale souveraine. Mahalaza zavatra marobe zany satria isika sary-piara amin'ny fiandrianam-pirenena no eo ihany koa ny zavatra efa niseho tany aloha tany, ohatra hoe tsika tsy naleo tena fampibaikona zao nataonareo anaovan'izao amin'ity ndraikitoraka ty, isika malagasy no anao an'ilay fikonan-dom-pirenena dia raha malagasy samy malagasy ny ambony dia manampy antsika ao amin'ny fanatanterahana zany. Ataonay atao ministera-panjakana eny amin'ny Fokontany commune ary faritra. Ireo fidireny fotony rena dia sady anohy ny fampodronana ireo mpisetra rehetra setra rehetra zay a, satria misy teboka maromaro izay ilaina ary mahakasika an'izay trafika stratégique izay mitaterana mandritra fikonan-dom-pirenena. Ao ihany koa ny ametrahana tsy ho ela ny comité de réflexion des jeunes izay efa nilalina teo anivon'ny conseil du gouvernement, akoatran'ilay conseil des sages, akoatran'ilay comité des experts, dia ny fametrahana ny comité de réflexion des jeunes io no apetrakay ato satria ilaina amin'ny fikonan-doha izay atao mahakasika ny tanora zany. Ny zavatra iveriko fa manitikika asentsika rehetra dia izao hoe ahoana moa zany tsy verenao kely ty resaka feuille de route ty. Araka ny teneko teo dia malagasy samy malagasy nanao anio. Tsy hitovy ary tsy mitovy tamin'ny feuille de route izay natao tamin'ny 20 arivo. Ity ndraikitoraka ty dia fikonan-doha ho an'ny firenena ny fanavaozana ny repoblika. Misy karazany maro ny loha hevitra izay horesanao. Misy araka ny teneko teo anatin'ity document ty izay asa izay ataon'ny ministera-panjakana, efa miditra ny détail rehetra izahay ao anatin'izy ity, dia horesahana daholo zavatra mahakasika amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ny zava-dehibe indrindra dia hoe famandresana anjaran'ny vahoaka malagasy rehetra manomboka ny fotony dia fokon'olona izay misy olona izay isolo tena ny fokon'olona rehefa hialany Fokontany, isolo tena azy hiakatra ty amin'ny commune, dia misy tena ihany koa hiakatra isaky ny isa-tsokajiny manomboka ty fikonan-dom-pirenena. Misy ny paikady na ny stratégie izay efa napetraka ihany koa, fa araka ny teneko teo dia anao fikonan-doha santatry sady andrana izahay amin'ny faritra anankitelo ato ahafahanay tena hoe mitsapona hoe tena izay le zavatra andrasan'ny olona amintsika. Tsy hoe ny andrasan'ny ministera-panjakana amin'ny olona fa ny andrasan'ny olona amin'ny ministera-panjakana, andrasan'ny olona ny atao hoe fikonan-dom-pirenena. Fa le feuille de route izay tenenina sadraiky tsy maintsy ho atao alohan'ny varovaram-poropolo febroary zao dia tsy mitovy tamin'ny feuille de route izay natao tamin'ny 2009. Iny feuille de route pour la sortie de crise politique namahana tondrosana namahana ny olana ara-politika natao tamin'ny 2009. Amin'ity ndraikitoraka ty tsy ny politika intsony, tsy ny politika fotsiny intsony no vahana, fa vahana daholo ny olana rehetra na ara-sosialy na ara-ekonomika na ara-panabeazana na inona zavatra maro samihafa, fa indrindrandrindra ny mahakasika amin'ny fiainan'ny vahoaka isan'andro isan'andro. Mba hipaka tokoa any amin'izareo izany fanavaozana zany, ary mba ho hita sotsakatsika zay rehetra hoe ny fanavaozana dia mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny tsirairay avy. Rehefa tsy mandray andraikitra isika rehetra dia mihafa mandray andraikitra, rehefa tsy mandray anjara amin'ny fikonan-dom-pirenena isika dia mihafa mandeha ametraka sy anerentsika anao an'izay. Dia mbola verika ihany. Tsy misy zavatra noterena tsy maintsy ataontsika, fa sitrapontsika manao an'izao fikonan-dom-pirenena zao ahafahantsika mandeha any amin'ny fanavaozana ary ahafahantsika
mandeha any amin'ny repoblika fahatimy. Fanajana eo anatreny ireo fianakaviana izay namoiavana nandritran'ny cyclone Fiti sy Gezanilo. Mampahery an'ireo very fananana mirary fesitrana ihany koa eo indreo izay naratra. Na eo ary izany loza voajanahary zany dia nanao ny miasa ihany izahay, kanefa tsy maintsy miaraka mientana miara-mientana ary mahatsiaro andreo havana malagasy, indrindrandrindra ireo any faritra Tsinana na ny faritra Analanjorofo sy ny toerana izay nandalovany ireo cyclone ireo mbola tsy mikatona ny feran'ny cyclone Fiti dia tsy adino ny fitondram-panjakana ary mbola adino izabiza. Amin'ireo toerana ireo mbola anahirana nanao aminao an'izany fikenanto zany. Raha niona tamin'ireo mpiara-miombonantoka izay dia nanontany zareo hoe inona no mety ho sakana na inona mety ho olana mety tsy ampaterahana araky ny tety andro ny programa izay efa napetrakareo ireo dia efa namaly avy hatrany ary sika rehetra afaka mamaly any hoe isika ndraika firenena andalovan'ny cyclone ary andalovan'ny zany cyclone sy rivoka tondratrano zany rehefa tonga rehefa lozavoary voajanahary efa tafiditra ao anatin'ny tety andro izay nataony nitera-panjakana zany hoe raha sanatrika misy ny loza, misy ny loza voajanahary, misy ny rano, misy ny tondratrano sisa dia efa nisy marge izay natao ao anatin'izany fampametrahana ny tety andro zany.